anapaka ompontsika anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Mivavaka isika, misaotra sy mideranao zay raha eo no ty andro talata 7 Jolay 2020 zay andraisana inay ny mofinaina zay voalahatra an'io. Aoka ianao tompo anapaka omponay amin'ny fananao masina ka tsy rovanay tena indray fa ny teninao dia tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy dia vokizy zavatra avy aminao zay ray zanaka ny fanamasinao. Amen. Ny filazantsara araka Jaona 1:20 andiny 15 ka hatramin'ny 20 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro talata 17 Jolay 2020 ity. Jaona 1:20 andiny 15 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanak'i Jaona, mo fitiavanao ahy mihoatra no fitiavany reto? Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fano ary ny ondry keliko. Indray izy taminy fandroany: Simona zanak'i Jaona, mo tiava ianao? Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanonteniana: Simona zanaka Jaona, mo tiava ianao? Dia nalehiny Petera satria izy nanao niteny taminy hoe: mo tiava ianao? Ka hoy izy taminy: tompoko, ianao ny malala ny zavatra rehetra, fantatrao aho fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fanahy ny ondriko. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha izay tianao, fa efa antitra kosa ianao dia nindritra ny tananao ary olon-kafa no anikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary zany no lazainy hanambara ny fomba fahafatesana zay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany zany toy izy taminy: manaraha. Teny tompoko Petera ka nahita ny mpianatra zay tiany Jesosy manaraka dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe: tompoko, iza no hamadika anao? Ka rehefa nahita azy Petera dia hoy izy: tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy: raha tiako toetra izy mandra-piaviko aonao zany fa manaraha ianao. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsy mitsahatra ny miantso antsika amin'ny tompo, ary sitranintsika ny hanaraka azy ary afony zavatra rehetra, ary tena ho tia azy tokoa amin'ny fo rehetra, amin'ny fanahy rehetra, amin'ny hery rehetra, amin'ny saina rehetra, ho tia azy amin'ny fiainantsika manontolo, fa tsy tia azy amin'ny ampahany na amin'ny kisendrasendra na amin'ny filan-javatra ihany, fa tena ho feny fanoloran-tena azy amin'ny androm-piainantsika rehetra. Eto amin'ity lahatsoratra masin'ity ry havana dia mampahomena ny fanontaniana napetraka Jesosy tamin'ny Petera. Intelo nametraka fanontaniana tamin'ny Petera Jesosy hoe: mo tiava ianao Petera? Dia namaly hatrany Petera. Fa noho ny namaly teo amin'ny fanotenony Petera dia nalahelo Petera satria Jesosy nananontany ny telo aminy. Dia hoy Petera taminy: tompoko, ianao ny mahalala ny zavatra rehetra. Tompoko, ianao ny mahalala ny zavatra rehetra. Fantatr'Andriamanitra ry havana ny fomba hitiavantsika azy, fantany ny fanompoantsika azy. Tsisy miafina aminy ny hafanam-poantsika rehefa reny manolo tena ho azy reny. Indrindra nge le tamin'ny andro vao nanokanana antsika ho tandrina ohatra, na nandraisantsika ho mpanay, na nanokanana antsika tamin'ny fanompona zao na tamin'ny fanompona zao, ny andro anakay tena mafana fo tokoa. Vadika ny andro sy volana sy taona
mikely lery ary losa azy zara fa manao raina azy tsahoana zany dekonina tamin'ny fotoanandro zany na fanafo mihitsy rehefa mandrosolosy ho vita mandaray fahatelo faefatra malaindaina zara manao zara mamonjy fivorina zara manatrika fanomanam-panahy fiheveran-dara zany moa dia azo isaitanana dikonina sy ny tompona andraikitra manaritra zany. Ahoana mariny ty fitiavantsika an'Andriamanitra ty tena ty azo tokoa ve isika tena babiny tokoa ve fotsika ny tompony malala ny zavatra rehetra koa am'ty andro an'ity miantso anao indray ny tompo hoe manaraha zay ny teny Jesosy manaraha azy koa tena atoloran'ny tompony fotsika ataovy tena feno fanoloran-tena amin'ny fiainanao ampy zay ny andro lasa zay nanaovantsika ambany zavatra amin'ny fanomponan'Andriamanitra raina azy zara fa vita fa mity andro an'ity kosa atolory ny tenanao fa natitra velona ary faharoa oka fanafo amin'ny fanomponan'ny tompo teny Jesosy dia hoe anamboky ny apokalipsy any na ianao mafana na mangatsika tsy tiana ianao matimaty indrindra am'izao vanim-potoana isin'ny vavy miala confinement zao dia tena sahirana avokoa ny olona lasa variana amin'ny fitadiavana tsy hita zay maratsy zany fa tokony amboaritsika any ny fandaharam-potoanatsika avao zao fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo efa tisika dia oka tena ho tia amin'ny fo manontolo amin'ny rehetra amin'ny fanahy rehetra amin'ny sainay rehetra fa tsy tian'Andriamanitra amin'ny ampaham-potoana ihany na amin'ny fotoana sasatsasany ihany fa ho tia azy naiza anovino feno fanoloran-tena azy ary Jesosy indray miantso amin'ity andro an'ity manara azy dia zany tokoa ane ny fiainako sy ny fiainanao zay manatsofona ety miaino okotsika fanafo amin'ny fanomponan'ny tompo ary an'olo tena ho azy manakariva fa ny tompo malala ny zavatra rehetra ary izy koa moa ny zavatra rehetra iny am'izao fahaseranana minjady nisa tokantrano sy ny sambaravaran'izao oka fanafohan-tranontsika manompon'ny tompo satria ho Jesosy zay mamoa dia amboariny amoa bebe kokoa fa zay tsy mamoa dia sonya kakapaina fa manimba ny tany tsy za na ianao zany fa ndeotsika an'olo tena amin'ny tompo ary anatsara trano ny fifandraisantsika aminy fa kanamizy amoatsika fa izy manana ny teny fiainana manak'izay. Amen. Misaotra anao zay raha eo fa fianarana lehibe ho anay ny fanontaniana napetraka ilay zanakao tamin'ny Petera. Intely Jesosy nanontany Petera hoe motiava ianao tamin'ny fanonteny dia nalahelo Petera ka niteny tompo ianao malala ny zavatra rehetra tsy misy miafina aminao raha eo ny ataonay amin'ny fanomponanao amin'ny fanoloran-tenanao nanay zay matimaty na zay tena maty mihitsy kanefa tsy sitraka ao zay raha matimaty fa tianao zay afanafo amin'ny fanomponanao ka efa nanapa-kevitra ny tenao anao dia ampahire zay an'olo tena bebe koa anao indrindra am'izao fahaseranana mianjady nisy tokantrano sy sambaravaran zao ataovy feno fanoloran-tenanao zay ataovy mafo fotoana mafoy ny zavatra rehetra ka naratrianao ka namizy tokoa moa zay fa ianao manana ny teny fiainana manak'izay ampitombory fotonay Jesosy Kristy zay nampianatra anay ary vavaka hoe ranay zay ny an-danitra mamasina ane ny nanaranao mitonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra menay niny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay zay noloka taminay ary za mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao tsodrano ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra iaro fonareo sy ny hevitra reo amin'ny Kristy Jesosy matoky zay niantso anareo sady izy ihany nanefa izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.
Amen.